Ankafaliana trandry havana malala no hiara-panatsika ny amin'izao nahatrarana ny alahady fahatelo ao anatin'ny volana febroary izao. Alahady voalohany ihany koa anio ny amin'ny karemy anomboantsika ny fandinihan-tena manoloana ny lalan-tsarotra izay nidiavin'i Jesosy Kristy. Alahady ihany koa natokana hitondranam-bavaka ny tompon'andraikitra eo amin'ny archive FJKM ary alahady fankalazana ny 70 taona ny tetikasa ankizy krismasy eto amin'ny fitandremana isotry fitiavana. Banjina hatrany ihany koa sika ny lohahevitra manao hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra. Dia sika riavana itsangana hanao ny hira ny synodam-paritany Antananarivo andrefana. Sikina erika andeha mijoro tanuka zavela miasa fanumbuna azamba malana fa andeka mazutu sarelu tadidiu mifinuna mangtasa miurena kichimu kadema Riavana malala rehetra ao amin'i Jesosy Kristy Tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ho fisaorana sy ho fiderana ny anaran'Andriamanitra dia andeha rahantsika mamaky ny salamo efa voalahatra. Kiaraka iantso ny anaran'ny Tompo miaraka ampanao salamo sika manao hoe tsy misy tiny lalàn'i Jehovah mamelombelona ny fanahy, mahatoko ny teny vavolombelon'i Jehovah, mahendry ny kely saina, mahitsy ny fitadian'i Jehovah, mahafaly ny fo, madio didin'i Jehovah, mampahazava ny maso. Madio ny fahatahorana an'i Jehovah, maharitra mandrakizay, marina ny fitsipika Jehovah, eny mahitsy avokoa, irina noho ny volamena ireny, eny noho ny teny volamena betsaka aza, ary mamy noho ny tantely, eny noho ny tantely mitety avy amin'ny todro, ary ny mpanomponao dia azavainy ireny amin'ny fitandremana azy misy vaniny lehibe. Amen.
iombona mivavaksika ry havana ianao ry tompo andriamanitray no ataonay ho rehare ianao no nitondra famonjena ho anay tsirairay avy ary ny haren'ny lanitrao sy ny teninao no efa nomenao anay ho arena ho anay tsirairay avy reto tsaronay tompo andriamanitra io fa sarobidy loatra ny fahasoavana ny indrafoza iomena ao anay mandrakariva ka izany mbola antony mampijoro anay ary mahatonga anay tsy ho nifinoanay tsy ho ketraka manoloana ny zavatra maro setrainay misaotra izay tompo noho ny amin'ny fintantananao ary misaotra ihany koa izay noho ny amin'ny tsy andran'io ty arahanay amin'ireo mpanomponao izay mamolavola ny tetikasa ankizy krismasy satria fantatray fa avy aminao izany misaotra anao izay tompo malalo fa ianao no niaviny ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay ary ianao no antony ka isaorana mandrakarivane ny anaranao ankehitriny izay tompo malalo dia mangataka aminao ainjohiro aminay ny tanam-pahasoavanao ary tamin'izay mba hibebaka marina eo anatrianao amin'izao alahady hanombohanay ny karem'izao voninahitra tompo malalo no atolotra eo anao ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay izany vavaka izany amen petraka ianareo manasa ny ankizy sy ny tanora rehetra hitsangana anao ny hira izay efa voalahatra Fara, no
ivavaka isika Jesosy malalo misaotra anao zay ankehitriny fa omenao ilay teny tsara avy aminao ilay teny mahasalama ny fonay mitaizanay ary mampahery anay indrindra lova ho anay tsirairay avy reto ary misaotra tompo malala noho ny amin'ny hafahanay mitoetra eo anilanao ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no ivavahanay ankehitriny amen petraka ianareo manasa anareo ary anokatra ny baibolinareo ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Tesalonianina toko 2:17 Tesalonianina voalohany toko 2:17 rehefa hita izany dia raha tsika mamaky mafy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary noho izany izay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay nitorianay ianareo dia tsy niraisinareo ho tenin'olona fa arak'izay marina dia ny tenin'Andriamanitra izay miasa ao anatinareo izay mino koa amen andeha araka izy tanora aka afatra avy amin'ny tantara anankizy anankiray isika misy ankizy anankiray atao hoe Tomotry no anarany ankizy mbola mpianatra izy ary ao amin'ny taona 5 ny sekoly ny anarany dia sekoly tsy miankina ary maro no karazan'olona izay mpiara-mianatra amin'ny Timotry ao ny olona efa mivavaka ary ao ihany koa ny olona tsy mahalala an'Andriamanitra ary misy ihany koa no mivavaka ka fa ao anatin'ny karazam-pivavahana maro samihafa mandrakariva nefa ny tanora maromaro ao anatin'izany sekoly izany ao anatin'ny toeram-pianarana rehefa misy fotoana malalaka kely ilazana hoe tsisy mpampianatra dia mamolavola fandaharam-potoana mba hivoahan'izy ireo ivelan'ny fianarana ka ao anatin'izany no anatanteran'izy ireo izay karazana filana tian'izy ireo ho tanterahana fanao ny Timotry anefa ny miaino mandrakariva ny tenin'Andriamanitra mialohan'ny andianany anatra ary fanaony ihany koa ny mizara ny tenin'Andriamanitra ao am-pianarana amin'ireo ankizy izay miresaka azy ka tao anatin'ity fotoana anankiray ity dia ny fampitarika ny ankizy rehetra ka anisan'izay no tenenin'ny ankizy i Timotry tadidin'ny Timotry anefa ny tenin'Andriamanitra izay eniny tanam-piangonana hoe aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka aminareo amin'ny fahendrena rehetra mialohan'ny anaovany zavatra dia manontany ny sitrapon'Andriamanitra izy ka tsy nety izy tamin'izay fotoana izay niaraka tamin'ny ankizy ao am-pianarana ary tao aorianan'ny fotoana izay hitarihana ny Timotry dia manao teny aminy ny ankizy rehetra ary toa lasa ambetiny resaky ny ankizy ny anarany isaky ny misy fandaharam-potoana izay tanterahana ao am-pianarana tsy menatra ny amin'ny Kristy izay toriany anefa izy ka tao anatin'izany dia satry ny mandrakariva ny hain'ny tenin'Andriamanitra sy ny toriteny any am-piangonana fa ireny dia raisiny ho teny mampahery azy manoloana ny fanenjehana izay miatra aminy ao an-dakilasy lesona raisitsika ao anatin'izany tantara izany ry havana dia izao indraindray koa isika ao anatin'ny fitoriana ny filazantsara izay tanterahantsika dia aratsian'ny olona ilay tompo ivavahantsika eny ny anarantsika aza no ataon'ny olona esoesy teny fa ito anefa ry havana dia izao rehefa raisitsika ho marina amintsika ny tenin'Andriamanitra rehefa raisitsika ho tenin'Andriamanitra amin'ny resaka mivatana amintsika io teny izay toriana amintsika isaky ny mianatra sekoly alahady sy mivavaka io dia tsapantsika fa mahazo hery sika manoloana ny fanenjehana rehetra mampiorina antsika ny tenin'Andriamanitra ka mampitsangana antsika mandrakariva
amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, andeha isika hitsangana anao ny hira izay efa voalahatra. Sika to Andriamanitra rainay io rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sokonay misoranao zahay fa mbola afaka mamaky sy mihaino ny teninao koa mangataka ny fanahy masonao zahay mpamaky ny teny mba tahinao ka tsy hisy ho diso na ho latsaka ny teny izay vahiny ary izay avoaka an'Andriamanitra mba hay ankatoy ny teninao tonononay izany mivavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Yaraka maky sy hain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanikena taloha bokin'ny Nehemia toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo ary tamin'ny andro 420 tamin'izany volana izany dia niangona ny zanak'Israely sady ny fady anina no samy nitafy lamba fisaonana sy ny ositany dia niavaka tamin'ny olona lava firenena rehetra ny taranak'Israely ary nitrangana ka niaiky ny fahotany sy ny heloky ny razany ary nitsangana teo amin'ny fitoerany avy izy dia namaky ny teny tao amin'ny boky lalàn'i Jehovah Andriamaniny tamin'ny apahefatry ny andro ary tamin'ny apahefatry ny andro koa dia nitsotra sy niankohaka teo anatrehan'i Jehovah Andriamaniny izy ary Jesosy sy Bany sy Kadmiela sy Sebania sy Boni sy Serebia sy Bani ary Kenani dia nitsangana teo ambony lampiazon'ny Levita ka nitaraina mafy tamin'i Jehovah Andriamaniny ary ny Levita dia Jesosy sy Kadmiela sy Bani sy Asabnia sy Serebia sy Odia sy Sebania ary Petaya mitsangana ka misaorana Jehovah Andriamanitrareo mandrakizay ary isaorana ny anaranao malaza izay voasandratra ambony saorana sy fiderana rehetra ianao dia anao irery ihany ny Jehovah ianao no nanao ny lanitra dia ny lanitra ny lanitra mba amin'izay rehetra any aminy ny tany sy izay rehetra eo aminy ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy ary ianao no namelona azy rehetra ary ireo maro any an-danitra samy miankohaka eo anatrehanao ianao ny Jehovah Andriamanitra izay nifidy an'i Abrahama ka nitondra azy nivoaka avy tamin'ny oran'ny Kaldeana sady nanao ny anarany hoe Abrahama ary ianao nahita ny fony fa nahatoko teo anatrehanao ka dia nanao ilay fanikena taminy hanome ny tanin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita ary ny Jebosita ary ny Girgasita ho an'ny taranany ary efa nahatateraka ny teninao ianao satria marina ianao. Hotohizantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara no soratan Matio toko 7 andiny 7 ka hatramin'ny 12 ary faranantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Tesalonianina toko 2 andiny 7 ka hatramin'ny 9 rehefa hita dia vakitsika misesy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny aratarina izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka navoron'ny samy hafa karazana rehetra ary rehefa feno izany dia notariana ho eny an-tanety
dia nipetraka ny olona ka nifantana ny tsara ataony ao akariny fa ny ratsy na riny. Dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Hivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina, dia atsipy any amin'ny fandorana lehibe mirehetra afo izy. Any no hisy ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Efa azonareo va izany rehetra izany? Hoy ireo taminy, eny. Dia hoy izy taminy, koa amin'izany ary ny mpanoratan-dalàna rehetra izay nampianarina ao amin'ny fanjakany lanitra dia samy tahaka ny tompo-trano izay mamoaka avy amin'ny firaketana zava-baovao sy ela. Ary noho izany, izay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra, satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay notorianay ianareo dia tsy noraisinareo tenin'olona fa araka izay marina dia ny tenin'Andriamanitra izay miasa ao anatinareo izay mionkoa. Fa ianareo rahalahy dia efa tahaka ny fiangonan'Andriamanitra ny Jodia izay amin'ny Kristy Jesosy. Fa ny nanjoanareo no nataony iray firenena aminareo dia sahala amin'nanjo ireo koa no nataony Jiosy taminy izay namono an'i Jesosy tompo sy mpaminany koa ary nandrokanay sady tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra ary manoatra ny olona rehetra ka mandraranay tsy hitory amin'ny jentilisa mba tsy hamonjenay ireny mba hameno fahotan'ny tena mandrakarivo. Kanjo efa niara-ny fahatezerana hatramin'ny farany izy. Amen. Ataontsika eo am-pitsangana ny raha voalahatra. Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa fa tahaka an'izay nataonareo tamin'ny anankiray madinika mino ahy ireny no efa nataonareo tamiko koa. Fisaorana an'Andriamanitra no teny ety am-piandohana noho ny 70 taona ny tetikasa ankisy krismasy ity, ary misaora ianao fiangonana fa ankasitrahan'Andriamanitra zany asa izany araka izany teny ao amin'ny Matio 5:20 andininy 5 izany. Ivavaka isika. Jesosy Tompo, isaoranay ianao fa tolotsaina sy lala marina avy aminao ny nahazahoana nanaraka ny tony tetikasa ankisy krismasy itony rehefa nantsoina izahay mba handray anjara amin'izany, ary tena sitraponao marina ka misy vokatra azo tsapaitanana, ary ankehitriny zay dia faly misaotra anao 10 taona sahady zay no nisiny zany tetikasa zany teto amin'ity fitandremana ity. Iany ny teninao zay ankehitriny
ampahery anay anenao ary ampirisika anay koa fa indrindra ampibebaka anay dia mitenena fanay masino araka ny fombanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay ny vavakay. Amen. Satria moa mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra dia mba tiako mba hokalianareo ny baibolinareo ao amin'ny Jaona toko 7 Asan'ny apôstôly toko 9, Asan'ny apôstôly toko 17 fa misy teny ho lalovantsika amin'ny fanazavana ny soratra masina ao anatin'izany. Fa ny anompanana ny afatra dia lefa tao amin'ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora teo fa mamela ianareo amaky azy amin'ny DM mba hampahazava kokoa izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Izao koa no nahatonga anay ho velom-pisaorana tsy tapaka an'Andriamanitra rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra notorinay ianareo dia tsy noraisinareo ho tenin'olombelona izany fa noraisinareo ho tenin'Andriamanitra arak'izay tena izy ary dia miasa aminareo izay mino. Ianareo ry havana dia efa tahaka ny kristianina ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra any Jodia izay tafaray amin'ny Kristy Jesosy izay nanjoa anareo tamina fitsokon'ny mpiray firenena aminareo no nanjoa azy ireo koa tamina fitsokon'ny Jiosy. Namonina hafaty an'i Jesosy tompo sy mpaminany rareo Jiosy sady nanenjika anay ka tsy nahazo sitraka amin'Andriamanitra ireo sady fahavalon'ny olona rehetra. Sakanany rareo zahay tsy hitory amin'ny hafa firenena ilay afatra mitondra famonjena any ka miafeno hatrany ny fatra ny fahotana vitan'ny Jiosy kanjo tamin'ny farany dia niara ny fahatezeran'Andriamanitra ireo. Fitimiko amin'ny fehezanteny iray ny afatra. Firariana ho anao fiangonana dia ho tahaka ny fiangonan'Andriamanitra any Jodia ka hialao ny toetra ratsy ny Jiosy fa hifindrany ny ara-tsi-panahin'ny Jiosy ny olona tsy mibebaka. Veriko indray mandeha. Firariana ho anao fiangonana dia ho tahaka ny fiangonan'Andriamanitra any Jodia ka hialao ny toetra ratsy ny Jiosy fa hifindrany ny ara-tsi-panahin'ny Jiosy ny olona tsy mibebaka. Ny 17 sy 14 amin'izany teny izany hoe reto kristianina tesalonianina ireto rehefa niaino ny toritenin'i Paoly sy ny fananarana nataony dia tsy niraisiny mihitsy hoe tenin'i Paoly zany fa no raisiny ho tenin'Andriamanitra zany. Zay lay kristianina lay fiangonan'Andriamanitra mandray ny toriteny ho tenin'Andriamanitra. Ary dia faritany Paoly mazava izy hoe tahaka ny fiangonan'Andriamanitra any Jodia ianareo. Dia ke jerevantsika izany fiangonan'Andriamanitra any Jodia izany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ty asan'ny apôstôly toko 7 ty fantatritsika ny tantara fa tao a Damaskosy fanena tamin'i Jesosy Paoly Saoly ary teo no nampiova fo azy nanovan'ny tompo any Paoly. Andro vitsivitsy tao aorianan'izay dia nitory izy hoe Jesosy dia zanak'Andriamanitra, Jesosy dia Kristy. Rehefa ery amin'ny 9:30 satria nisy olona nandray an'ny fampianarany nino an'izany tenin'ny Paoly zany, zany fitoriana nataony zany, dia hoy ny 9:30 amin'ny asan'ny apôstôly hoe dia nanampiadanana ny fiangonana eran'ny Jodia sy Galilea ary Samaria rehetra sady nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fahatahorana ny tompo sy ny fampirisihan'ny fanahy ka niamaro. Nanampiadanana, nandroso tsara, nandeha tamin'ny fahatahorana ny tompo
nanaiky ny fampirisihany fanahy masina ka ny amaro. Raha teo tahaka ny fiangonana ny Jodia ianao, raiso tenin'Andriamanitra ny toroteny fa hiasa ao anatinao zany, ka ny vokatra zany dia anam-piadanana ianao. Misy teny any amin'ny teny malaza any amin'ny Jobany hoe masina ianao mandraisa fampianarana avy amin'ny vavany ary alatsao ao am-ponao ny teniny. Zany ilay fiangonana any Jodia. Ary ny mpanao salamy koa manao zava-dehibe an'io tenin'Andriamanitra io dia hoy ny mpanao salamy hoe efa noraisiko lovako mandrakizay ny teny vavolombelonao satria fifalian'ny foko zany. Ry havana, raha ny olona mifandimby mitory-teny eto, inona ny tena manaitra anao? Fijorony sa ny feoany sa ny fahaizany manazava? Fa eto ny tompo dia miteny aminao hoe raiso ho tenin'Andriamanitra ny teny toriana sy ambara aminao. Fa raha teo tahaka ny kristiany Jodia koa ianao, dia zavatra faharoa dia hoe mifankazara mitsitohy ianao mba hiadana. Zay nge le fiangonana tao Jodia hoe nanam-piadanana ny fiangonana eran'ny Jodia sy Galilea ary Samaria. Dia mbola misy teny any ao amin'ny Joba manao hoe mifankazara mitsitohy, dia maninona ho toeny? Dia hiadana ianao, zany no ahatongavany soa aminao, mifankazara amitsitohy. Ary raha miaina sy manaiky an'Andriamanitra ianao dia ho lany amin'ny fiadanana ny andronao, ho lany amin'ny fiadanana ny andronao. Ary vao tsy ela le mofinaina atao amin'ny Salamo fa 7:10 milaza hoe be fiadanana zay tiany lalànao ary tsy misy mahatafitohina azy. Zay ny teboka faharoa. Raha teo tahaka ny fiangonana ny Jodia ianao, mba hanam-piadanana ianao dia mifankazara amitsitohy. Fitaovana anankiray ihany no ahafahana mifankazatra amitsitohy dia zao hoe miserasera amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy vavaka. Manana an'izay fiseraserana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy vavaka izay ianao. Fa ny zavatra teboka fahatelo, raha teo tahaka ny fiangonan'Andriamanitra ny Jodia ianao, araka ilay asan'ny apôstôly teo, dia le fiangonana mandroso tsara, mandroso tsara. Inona no anazavana an'ilay hoe mandroso tsara? Raha mijery tao-trano tsika fanorenana trano, afaka ndray andro ny 2 andro herinandro dia efa mijoalajoala le fanorenana. Zay famaritan'izay no ilazana hoe mandroso be ty asa fanorenana ity, ay to vita sahady lay trano teto. Zay asa fanorenana trano zay asa fampiorenana, fampiorenana tahak'izay koa ny fampiorenana ny finoana. Ka ny tenin'Andriamanitra no mampiorina sy mampandroso tsara ny fiangonana. Tenin'Andriamanitra ihany no mampandroso sy mampiorina ny fiangonana. Ary ho antsika fiangonana protestanta dia manao ambony indrindra n'izany tenin'Andriamanitra zany, ka ny tenin'Andriamanitra ihany, fa zay ihany no mampandroso antsika. Ka ny olona mandroso tsara dia hoe fa ny oloko marina ozy izy ny epistilo an'ny Hebreo dia velon'ny finoana, fa raha mihemitra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Mandroso ianao samy hemitra. Teboka fahaefatra amin'iny hoe raha teo tahaka ny fiangonana ny Jodia ianao dia mandehana amin'ny fatahorana ny tompo sy ny fampirisihany fanahy masina. Mandehana amin'ny fatahorana ny tompo sy ny fampirisihana ny fanahy masina. Ny mpanao salamo resy lahatra tanteraka fa na tsy hita masony ary Andriamanitra dia hoy izy hoe mipararetra ny nofoko noho ny fahatahorana anao ary matahotra ny fitsaranao aho. Ny teninao no atahoran'ny foko. Tsy hitanao Andriamanitra fa zao mba matahotra azy ianao, sa inona moa zany ny tena atahoranao amin'ny fiainana? Inona ny tena lehibe indrindra atahoranao? Fa rehefa tsy manana ny tenin'Andriamanitra ianao eo ambamy masonao, ahoana no atahoranao an'ilay Andriamanitra tsy hitanao? Ary manao zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra hatrany
zany afatra zany nampiorona nyreto fiangonana tao Jodia ireto. Zay ilay tapany voalohany tamin'ilay fanafoezako azy teo hoe firariana ho anao ry fiangonana dia ho tahaka ny fiangonana any Jodia ka hialao ny toetra ratsy ny Jiosy. Fa maninona moa ny Jiosy? Andeka jerentsika ny ao amin'ny Jaona toko 7. Jaona toko 7. Fony Jesosy tety an-tany dia akaiky ny andro firavoravona ao amin'io tantara io dia Jesosy nandeha ho any Galily fa ozy izy eo amin'ny 9 voalohany hoe nalay kandeha tany Jodia izy, nalay kandeha tany Jodia izy. Fa inona no zavatra mitranga ao anatin'izany? Satria naninona nitady hahafaty azy ny Jiosy, nitady hahafaty azy ny Jiosy. Ary ao amin'io tantara io dia zavatra maromaro no zavatra hita ao. Ahitana ny rahalahan Jesosy tsy mino, ary complice amin'ny Jiosy mihitsy ireo rahalahan tsy mino ireo, fa niteny taminy hoe ndany ianao makany Jerosalema hamonjy an'ilay fety. Dia tsy nety Jesosy satria fantany fa tsy mbola tonga ny fotoanany. Ary ao anatin'io ihany koa nahitana fa miteny ratsy an Jesosy ny Jiosy, ozy izy hoe manana démonie le ty, manana démonie. Fa ao anatin'io tantara io ihany koa dia ahitana fa hoe tezitra amin'ny Jesosy. Rehefa nisy olona anankiray nisotranin Jesosy afaka tamin'ny aretina rehetra hatrany atampon-doka hatrany am-paladia dia nisotranin Jesosy tamin'ny andro sabaty zany. Tezitra ny Jiosy teo anatrehan'izany. Zay ilay ara-tsi-panahin'ny Jiosy, zay ilay toetra ratsy ny Jiosy. Fiangonana ny Jodia ny resahana, fa Jiosy ny maro, toerana misy azy ireny, na lehibe azy ireny, nitaiza azy ara-pivavahany ireny. Kanefa dia zao hoe namolavola azy anana toetra ratsy ireny, tsy mino an'ilay Mesia, mitady izay hahafaty an Jesosy Kristy, miteny ratsy an Jesosy Kristy, tezitra amin'ny Jesosy. Ndray andro izay ry havana teto amin'ity fiangonantsika ity, nanao fitoriana filazantsara ny AFF tery Moron-drano tery, la réunion kely izy ny filaza azy tamin'ny nahafantarana azy. Dia mba nisy olona tonga mivavaka teto am-piangonana amin'le bikany, amin'le fitafiny, maizy azy ireny mihitsy ny tonga teo izy mivavaka. Fantatritsika moa fa manarakely no fofona fa tezitra ny tato am-piangonana. Olona ohatry tony no entin'ny AFF atao am-piangonana, ary mbola mitovitovy amin'izany koa raha nanangona andreo ankizy tety an-dalambe tety zahay, nisy 50 izy tamin'izany, dia nizaraina an'ilay fanomezana boaty kiraro. Teny ratsy zao, satria mbola zay ny fiainana, isaky ny zavatra tenenina dia misy teny ratsy, teny ratsy raha tokotany fiangonana io. Mandeha ny ankizy kely dia ny fofona amin'izany efa dia samy somary sorena mahita an'izany fiainan'ny olona madinika izany. Ary izay mihitsy ry havana, ilay toetra ratsy nolovaina tamin'ny Jiosy. Sao dia mbola ianao e, sao dia mbola izaho manana an'izany toetra ratsy zany, ka manakana ny famonjena tsy ho an'ireny madiniky ny tombo ireny. Fa arak'ilay teny tany am-piandohana nge,
tena soritan Jesosy mazava tsara mihitsy fa tahaka an'izay nataonao tamin'ny anankiray amin'ireny rahalahiko madinika ireny no nataonao tamiko Jesosy. Fa le tantara dia hoe tsy nanako hoanina dia nona dia nomenareo hoanina, nangetahita dia nampisotroinareo, tsy nanan-kitafy dia nampitafianareo, taretra maizina dia fangina fa taizany nanaovanay an'izany. Dia hoy Jesosy hoe lazaiko aminareo fa tahaka izay nataonareo tamin'ireny madinika ireny no nataonareo tamiko. Tandremo hoe ary elao zany toetra ratsy ny Jiosy izany. Ito mpamaranana hoe firariana ho anao fiangonana dia ho tahaka ny fiangonana ny Jodia. Ialao ny toetra ratsy ny Jiosy, fa ifindran'ny aran-tsi-panahy ireny ny olona tsy mibebaka. Ifindran'ny reny aran-tsi-panahy reny ny olona tsy mibebaka. Ao amin'ilay asan'ny apôstôly toko 7 teo, rehefa nitory Paoly dia ny zavatra nitranga eo amin'ny 9 7 sy ny 4 dia hoe rehefa afaka ny andro maromaro dia niendry hamono azy ny Jiosy, nefa fantatro Paoly ny fiendreny ary izy ireo niambina vavady andromanalina hamonoana azy. Zay le ara-tsi-panahy ny findra, ara-tsi-panahy ny Jiosy. Efa neny tombo ny olona nino an Jesosy Kristy noho ny fitoriana nataon'ny Paoly, dia famonoana, fiokoana, hamono no setrina nataon'ny Jiosy azy. Ary ao amin'ny toko 7 amin'ny asan'ny apôstôly ihany koa, ary io efa tao Tesalonika le tantara, dia ozy izy ery amin'ny 5 satria rehefa nampianatra Paoly tao amin'ny sinagoga sabata 3, mampianatra isaky ny sabata zany Paoly, sabata 3 izy nampianatra tao, dia maro ny olona niny, maro ny jentilisa niny, ary hatramina vehivavy manakaja koa tonga niny. Fa ny vokatra izay nialona ny Jiosy eo amin'ny 5 ka naka olona ratsy fanahy teny an-tsena ary nampitabataba andreny olona ratsy fanahy reny. Fa tsy Paoly ihany no niaran'izany, fa na i Petera koa aza rehefa niatrano tany amin'ny jentilisa izy nanambara ny finoana sy ny afamonjena, dia ny apôstôly sy ny rahalahy koa dia nanenjika ny Paoly ka nilahady tamin'ny Petera, mifindra ry havana reny ara-tsi-panahy reny, findry reny ara-tsi-panahy reny. Ianao ve aty amin'le ilany manao zava-dehibe ny fanambarana, ny fitoriana fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra, Jesosy dia Mesia, Jesosy dia mpamonjy, ka mitory amin'izany amin'ny olona rehetra, tahaka le ao amin'ny Matio hoe tahaka ny arato alefany an-dranomasina, dia vokatrao dia hoe alain'ilay nandrato azy, avahany eo ny tsara sy ny ratsy. Ianao ve any amin'ilay ilany mitory an Jesosy Kristy? Sa ianao ve aty amin'ny andaniny, mioko, aty amin'ny andaniny milahady, aty amin'ny andaniny mialo? Zava-dehibe ty fankalazana fa 10 taona ty, afahantsika mandiny tena hoe aiza ianao amin'izao fa 10 taona ankalazantsika an'Andriamanitra no ty tetikasa ity zao. Ialao ny toetra ratsy ny Jiosy ka mibeba, fa raha tsy mibebaka ianao dia hoy izy le 9:40 amin'ilay dikateny DM teo hoe sakanandry zareo zahay tsy hitory amin'ny hafa firenena ilay afatra mitondra famonjena, any ka
miafeno hatrany ny fatrany fahotana vitany jiosy, miafeno hatrany ny fatrany fahotana vitany jiosy, kanjo tamin'ny farany dia niara-ny fahatezeran'Andriamanitra izy. Rehefa tsy misy ilay fatahorana an'Andriamanitra dia tsy maintsy efara any amin'izany fahatezeran'Andriamanitra izany ny fiainan'ny olona, fa indrindra fa ny olona tsy mibebaka. Eto am-pamaranana mamela hitodika kely amin'ny taky. Misaotra an'Andriamanitra toan'ny Paoly eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity izahay, fa rehefa nampianatra, rehefa nitoro taminareo zahay dia tsy niraisinareo hoe tenin'olona ny teninay, fa niraisinareo tenin'Andriamanitra zany. Ary hiasa ao anatinareo zany teny zany mba hanananareo finoana, ary zany finoana zany dia ampiorina nareo tsara, koa mandehana amin'ny fatahorana ny tompo ianareo, meteza ho ampirisihan'ny fanahy masina, ankatoavy mandrakariva ny teny sy ny fampianarana marina izay nomena anareo, miorena tsara. Fa azadino fa anisy ange namanareo teo hoe tsy niorina tsara dia voataona n'ireny fiangonana sekta ireny. Miorena tsara, meteza ho ampirisihan'ny fanahy masina ary ankatoavy ny tenin'Andriamanitra mba tsy hiara ny fahatezeran'Andriamanitra ho avy. Ho an'ny Tompo voninahitra. Amen. Aokisika ivavaka ry havana, misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay eo, fa mbola manana fotoana ahafahanay manao vavaka hitalaona aminao. Tsapanay Andriamanitra ary mbola fantatray fa misy arety mifindra mandehandeha eto amin'ity fiangonana misy anay eny amin'ny fiarahamonina ihany koa azy. Ary izany dia toa tsapanay avy hatrany fa mampiorooro ary ihany koa mampanjina anay hatrany ilay fitsaranao Andriamanitra amin'ny andro farany. Misaotra Andriamanitra fa mbola omenao fotoana izahay hiala ao anatin'izany aretin-dratsy izany, mba tena ahafahanay tokoa mitoetra eo akaikinao. Misaotra izay Andriamanitra fa avelanao mibebaka eo anatrihanao dia ny mbola manana fotoana ankehitriny. Ary ankehitriny dia misaotra izay fa ny teninao izay raisinay dia mitarika anay tokoa amin'izany fibebahana marina izany. Antoka ray izany Tompo, ahafahanay manana fiadanam-po ao anatinay ao noho ilay fifankazaranay aminao. Jesosy malalo, mifona aminao izay ny amin'izay tsy niarovanay ny tenanay, ny lelanay, ny tananay tamin'ny ratsy, fa atao izay manao izay aminganana anao izay Jesosy Kristy Tomponay, ary indrindra manao ihany koa izay aminganana ny hafa. Toa indraindray hafahafa ny fijerinay ny manodidina anay, ireo ambany noho izahay,
ary ihany koa to aty anatinay indraindray ny fijerena tavan'olo. Misaotra Andriamanitro fa izao teninao izao indray dia mampirisika anay hibanjina anao hiala amin'ny fahazaranay rehetra. Misaotra Tompo fa dia ny mbola misy ny fotoana dia taminao eo anatrianao izay. Ko ankehitriny Tompo malalo dia indreto izay vonao amin'ny fankatoavana indray, ary miaiky eo anatrianao fa mandraka hariva izahay dia mania sy ary miala mitidinao masina. Rirainay be famindrampo, mianoanay, mijereanay ka mba havonjeo izahay. Ary ankehitriny dia mangataka ny fanasitranana fa aminao izahay. Sitrano izay Tompo te ho sitrana amin'ny fahazaranay. Hafao izahay Tompo malalo te ho afaka indray. Ka noho ny anao Jesosy Kristy ilay mifona ho anay mandrakariva ary misolo vava ho anay, no asainay manao izany vavaka izany. Ko amin'ny anaranao rahateo no hanononana izany tonom-bavaka izany. Amen. Riavana malala, mihaino ny fifonanao ny Tompo, ary manana teny soa mahafaly ambara aminao indray. Koa mitsangana ary raiso ny teny famelan-keloka izay omeny ny Tompo anao. Fa ho ny soratra masina, hositraniko ny fiodinany, ho ty azy sy ho vozona anao, fa efa niala tamin'ny fahatezerako. Iza no hiapanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra ny manamarina azy. Iza ny manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty ka mitoetra eo ankavanan'Andriamanitra ary mifona ao antsika. Mety aho, madiova ianao. Amen. Ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary Riavana, fa voavelany elikao noho ny anarany masina, midera ny Tomponao. Sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Jesosy reriali filazan tsara soa, Entinireo panompo torina aminay, masina vokoa iza rehetra izay, nefa eny mazava naposaka aminay.
Jesosy reriany no ivavana Nianarany rery no fanavotana Ny olona rehetra no andohalika Ety an-danika trany an-danitra Jesosy tsy miova omaly siany Ary mandraky izay fa tsy mba mametaka Mifona ho antsika eo ankavanatra Jesosy reriany Lelo isarana Dia arsika riavana iaraka anaiky sy anambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanekempinoana laharana 7. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany Andriamanitra dia fanahy Andriamanitra dia fitiavana Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika fa mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy mino an Jesosy Kristy zanalay tokana antsika tonga izy hitady sy hamonjy ny very izy ho lalana sy fahamarinana ary fiainana izy izay tsy mivoamaly sy anio ary mandrakizay mino ny fanahy masina izy nanambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika fanaray ihany naovy nampatisa antsika rehetra ho tena iray ny fandresena izay ety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika tombo amin'ny tombony finoanay amen. Petraka anareo riavana. Dia isika iaraka iombona ao anatin'ny vavaka fangatana. Ry tompo rainay izay any an-danitro fantatray fa mandraka ariva ianao dia mijery anay zanakao eny mihevitra isan'andro ianao ny andama ny fiainanay ary mampahafantatra anay ny fitondranao izay mikendry ahasoanay misaotra mandraka ariva tompo izahay fa ampitoerinao aty anatinay ny finoana velominao aty anatinay ny teninao ary entinao mandraka ariva aty anatinay izany ary misaotra izahay fa ilay teninao dia rena ho anay volamena ho anay ka fantatray fa mampijoro anay tsy hozongozona manoloana ny fakapanay manoloana ny sedra ary manoloana ny adi-piainana izay misy eo amin'ny fiainanay tsirairay avy tompo malalo be fiantrany ianao ary ny voninahitrao koa anefa dia tianao atafy anay tsirairay avy reto ankehitriny tompo malala dia tianay nidirana ao an-tsedra ny amin'ny fiainanay tsirairay avy te feo ny fonay mba homendrika anao izahay ary irinay Jesosy aty amponay ny raiketanay ny teninao mba hahatonga anay tsy hanoto eo anatrehanao volavolay tompo ty fonay ty amboary ahazaka izay zavatra mitranga sy misy eo amin'ny fiainanay fa mangataka aminao ihany koa izay ry tompo Andriamanitra io arovy amin'ny ratsy rehetra izahay eny ianao Andriamanitra no angatahanay ho ary sy eo ampinga anay tsirairay avy reto Jesosy malalo ankehitriny izay dia mangataka ho an'ny ankohonana tsirairay avy ataovy tsapanay ny herinao izay asehonao eo amin'ny fiainanay ry tompo Andriamanitra io arovy ny ankohonana tsirairay avy ary ianao no aoka melombelona azy ireo amin'ny alalan'ny teninao mba ho tena fiainana izany ary mba hampiorina mandraka ariva
ankehitriny ihany koa izay ry tompo malala dia mivavaka ho amin'ny fampandrosoana ny fiangonanao eto amin'ity fiangonana misy anay ity. Ianao Jesosy no angatanay mba hanananay izany fiangonana mandroso izany, hanana fanahy tsara mendrika anao, ary ianao zava-dehibe ihany koa ny asanao. Jesosy malalo, petraka impelio-pelantananao ny tompona andraikitra rehetra, ianao no hanafy hery ny tsirairay. Eny ampafantatra azy mandrakariva ihany koa ny sitraponao Andriamanitra, dia hiaro azy ianao. Ary ianao Jesosy Kristy no aoka ho reharehanay ny amin'ny asa fanompoana izay tanterahanay eto amin'izao fitandremanay izao. Fa mivavaka ihany koa izay tompo ho an'ny tetika asa ankizy Krismasy izay mankalaza ny 10 taonany andro any. Isaoranay mandrakariva ny anaranao be voninahitra. Eny apetraka eo am-pelantananao tompo ny tompondraindraikitra maro samihafa sy ny mpiara-miasa rehetra izay mahatanteraka izany asa izany. Ataovy tsapanay tompo ny herinao izay miasa mandrakariva. Eny ianao koa no angatanay hanohana ny tsirairay avy amin'ny hery, amin'ny tolotsaina endry avy aminao fanahy masina. Apetraka eo am-pelantananao ireo ankizy natolotra ao volavolaina ao anatin'izany. Ianao no ampitoetra ao anatin'izy ireo ny fahendrena sy ny fahalalana tsara anao Jesosy Kristy, ary tombo amin'ny fahasoavana mandrakarivana izy ireo. Petraka eo am-pelantananao ihany koa tompo malalo ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Maro Jesosy ny fandaharam-potoana izay kasaina sy ho tanterahana, indrindra ny synôda lehibe izay efa homaninay hatramin'ny manomboka amin'izao fotoana izao. Jesosy malalo, ianao no hatanteraka izany araka ny sitraponao. Fa tsaronay ambavaka eto ihany koa tompo malalo tsy firenena maminay ity. Ataovy manjaka ao anatin'ny fiarahamonina misy anay ny fandre-pahalemana, ary ataovy aty anatinay ihany koa tompo ny fifankatiavana eo amin'ny samy mpitondra eo aminay vahoakanao, ary ataovy ao anatinay isan'andro ny ala ao anatin'ny fifanaratsiana sy ny fifanomezantsiny maro isan-karazany. Mivavaka izay tompo ho an'ny mpitondranay sy izay nomena ao andraikitra, hanana andraikitra ao amin'ny firenenay ity. Ianao tompo no angatanay asa manan-kery ao anatin'izy ireo, ampafantatra azy ireo ny sitraponao, ary ianao tompo no angatanay hanafy hery azy ireo ihany koa. Dia tsaronay tompo malalo ny aminay tsirairay avy reto. Apetraka eo am-pelantananao ny fiainanay, ianao no angatanay hanome fahasalamana feno anay, hanendry ny aretinay, ary hiaro anay ihany koa mandritry ny herinandro izay diavinay eny amin'ity taona izay omena ao anay ity. Jesosy malalo, fo ihany ny fisainanay, ary mahatsiaro mahantra izay raha izay takatry ny sainay ihany no tononay ao anatrianao. Kisitrakay ary Jesosy malalo, ny anambatra ny vavakay amin'ilay nampianarinao manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, masina ny aranao, ho tonga ny fanjakana, taona sitraponao, ty antatakina ny an-danitra, maonay izay nasazaony, ary mamilany ilokay, tahaka namilanay sy miloka taminay, aza mitondra nay fakapana, manafahanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy nery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'ny Tompo riavana. Fanentanana mahakasika ny Jehova fisotrondro noho ny mpitandrina. Arak'izay efa nilazana azy ombieny dia tanterahantsika amin'ny heriny anio. Amin'ny heriny anio alahady 27 febroary ny hitondrantsika mbavaka ny mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra eto isotro fitiavana. Tsy mbola tara riavana raha androany ianao no misoratra anarana, satria raha pitso no mikatona ny fisoratana anarana. Afaka misoratra anarana avokoa isika mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra. Isy ny procession, ary ny fahatongavana dia amin'ny 10 ora sasany maraina ao amin'ny akany, ho an'izay misafidy ny fanompoam-pivavahana voalohany, ary amin'ny 10 ora maraina ho an'izay misafidy ny fanompoam-pivavahana faharoa. Mahakasika ny sary dia azontsika atao manao commande sary ao tokotam-piangonana ny alady maraina, ary eo amin'ny sekretera ny andavanandro. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.
Miarahaba ny fiangonana pastera manao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy. Dia mamaly ny fiangonana hoe amen. Fifaliana ho antsika ry havana ny mandray nireo avantsika avy eo amin'ny fikambanana Gideona iraisam-pirenena izay nomeny tompo antsoiraka ary fanomezam-pahasoavana manokana hitory ny filazantsara eo anivon'ny mpandrara mamangy antsika izy toy ny fanao ny isa-taona ary dia faly isika mandray azy dia meko andro zareo avy hatrany ny fitenenana. Doroa ny trano fiangonana io tsy mila kristianina isika. Isofina Seiry ry havana zay silamo nakala kristianina tany Indonezia no nolaza an'izany teny izany ary nanatanteraka an'izany asa ratsy zany. Kanefa no nandraisany an'ity baiboly zay nozarainy Gideona iraisam-pirenena ity dia namaky izany izy ary nibebaka niova fo ary izy indray no lasa mpitandrina tao amin'izany fiangonana zany ary nanorona ilay fiangonana zay nidorany taty tany aloha tany. Izay Gideona iraisam-pirenena no miatrika anareo amin'izao fotoana izao mangataka ny Gideona sy ny auxiliaire rehetra izay manatrika eto mba hitsangana faheraba amin'ny fiangonana isika. Misaoran'Andriamanitra izay afaka miresaka aminareo amin'izao anio izao ary ampifaniana tanteraka no iarabananareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manonona ny fiadanan'ny Tompo ao aminareo tsiraray avy. Miaraba ary misaotra manokana ny pasteur Solofra Maolo-Miaso sy ny biro-piangonana na melanay andray fitenenana sy anetana foy amin'ny zao marina izao. Afaka mipetraka isika Gideona. Inona moa ny Gideona iraisam-pirenena na ny Association Internationale des Gédéons? Izay dia tsy fiangonana, izay tsy secte, izay tsy franc-maçon, fa fikambanana ny lehilahy kristianina mpandrara matianina amin'ny asany, miara manompo an'Andriamanitra miaraka amin'ny vadiny izay antsoina hoe auxiliaire. Ny tanjonay dia famonjena ny fanahy olona izay very mba ho tafaverina amin'ny Jesosy Kristy ka handray ny famonjena izay natolotra Jesosy Kristy ampitiavana ho antsika tsiraray avy ary dia ho voavonjy ny tsiraray ary ho malagasy mandova lanitra. Zavatra tianay ho lankatana aminareo amin'izao maraina izao dia anankitelo ihany. Voalohany indrindra dia vavaka. Tena mila vavaka izay ry havana satria tsy tiany Satana ny asa izay atao ary dia manelingelina hatrany izy na mpikambana izany na ireo toerana izay tokony izaranay dia ny any amin'ny sekoly, ny any amin'ny hôtel, ny any amin'ny hôpitaly, ny amin'ny camp militaire ary ny any amin'ny fonja. Mila vavaka izay mba tena hijoro ho mpakatony tenin'Andriamanitra sy ho fitaratra amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izany ary mila vavaka ihany koa fa efa maro ny tenin'Andriamanitra efa nozaraina mba ho vakiny izay nandray izy ireny ary dia mba ho ateraka indray ny olona hamaky ny teny ary handray an'i Jesosy toy ny mpamonjy ny fiainana manokana. Izay dia mpiara-mombo nantoka amin'ny fiangonana na dia tsy fiangonana aza fa raha tsy hamangaika amin'ny fiangonana izay mitory ny filazantsara any ivelany. Ny zavatra faharoa dia mila namana izay, mila mpikambana izay na tevin-darana fa tena marina aminay tokoa hoe betsaka ny vokatra fa mipiasa ny vitsy. Raha tsy sotro-tiavana manokana dia fantatry fa maro ny lehilahy mpandrara kristianina eto. Raisy ho antso ho anareo zany teneninay izany. Raisy ho antso ho anareo hanatanteraka n'ilay baikon' Jesosy Kristy hoe mandeha ihany amin'ny toriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ndao sika hiaraka, ndao sika izara ny tenin'Andriamanitra maimaimpona any amin'ireo toerana izay nolazaina teo aloha. Manapa-hevitra ianao. Raha tapa-kevitra ianao mba ny fanahy masina amin'ity maraina ity dia afaka manatona anay ianao eo am-piravana. Raha mbola hitonam-bavaka ianao andinika ny an-trano any hiandry ny antson'ny tompo rehefa tapa-kevitra ianao dia mbola afaka manatona ihany fa eto ihany moa izahay. Ny fahatelo farany dia vola famontana ny tenin'Andriamanitra. Izay mpikambana dia efa manatanteraka ny rakitra sy ny latsakempoka izay tanterahanay fa raha ampianareo fiangonana izay dia ho maro ny tenin'Andriamanitra voantota ary dia betsaka no fanahy ho voavonjy. $1,25
vidin'ny fanotana an'ity ten'Andriamanitra ity. Zany hoe 5 000 ariary eo izany amin'ny volantsika malagasy. Ariary 10 pejy ray koa manentana anao izay. Isika dia mahalala tsara ny ten'Andriamanitra tsy sotrotiavana hoe miariarena ho anareo any an-danitra. Dao tsika hiariarena ho any an-danitra fa fantatray fa kasitrahan'Andriamanitra ny famezanao ny vola araka ny famezam-pahasoavana izay meny tompo anao ho fanontana ny ten'Andriamanitra arozaraina amin'ny malagasy praitandrazana amintsika. Dia raisina eo ampiravana izay fonareo omena ho fanontana ny ten'Andriamanitra any Andriamanitra ny dia malifity anareo. Farandiavana dia maro tokoa ny fijoroana vavolombelona voranay amin'ny vokatra toy ny fizarana ny tompo ten'Andriamanitra ataony Gideona resam-pirenena itony. Anisan'izany Randrena Andrasana Jules any Amparafaravola. Izy dia mpanao dabokandro ny mivarotra omby tony ary tena nanenjika satria nanompo sampy izy, nanenjika ny fianakaviany ny vadiny izay vavaka kristianina tao amin'ny FJKM tao Amparafaravola. Kanefa tamin'ny toerana iray izy dia niditra hôtely. Rehefa niditra tao amin'ny hôtely fandray mbahiny izy dia namaky ny ten'Andriamanitra izay napetraka ny Gideona teo ary niova fo izy. Ary lasa izy indray amin'izao fotoana izao no mpitoro ny filazantsara amin'izany toerana ny Amparafaravola izany ary mpanompon'Andriamanitra mavitrika ao amin'ny fiangonana misy azy. Kondao ry havana, dao tsika hiaraka, dao tsika tonambavaka ny Gideona resam-pirenena. Manapa-hevitra nareo lehilahy mpandraraha kristianina ary mahafoiza vola ho fanontana ny ten'Andriamanitra mba ampitombo ny fanahy voavonjy eto amin'ity firenentsika ity. Man'Andriamanitra lera ny voninahitra. Amen. Misaotra anareo Gideona ny amin'ny fijoroana vavolombelona. Eny ny antso tompoko. Manantitra kely koa aladin'ny Baiboly ho antsika isotro fitiavana androany misy rakitra faefatra zany ary ho fanentanana antsika ry havana ho fampieritreretana. Ho fanentanana dia faly zay mampatsiahy ny tenin'ny mpitoroteny hoe raha tia hampandroso an'i Madagasikara dia hampandrosoya ny filazantsara. Raha tia hampandroso an'i Madagasikara dia hampandrosoya ny filazantsara. Ndao ianarantsika kely hoe raha tia hampandroso an'i Madagasikara dia hampandrosoya ny filazantsara. Amen. Andro ny atsirovantsika ny Baiboly androany ry havana ary dia zany no nametrahana nandaminana le fankalazana ny 10 taona ny taky amin'izao alahady zao. Zava-dehibe zany hoe 10 taona zany dia iroso amin'ny fankalazana zany isika ry havana. Dia ho hitanareo amin'le fankalazana mba tsy hoe fankalazana fankalazana isy hoe fanolorantena sy fanavaozana fanekena amin'Andriamanitra ao anatin'izany fankalazana zany manasa ny mpiandraikitra mitaky tompoko androso ety amin'ny altara. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay amonjena ny olona rehetra. Titosy 2:1-10. Izany tenin'Andriamanitra izany no novidinay ho teny fanevan'izao fankalazana amin'ny 10 taona ny taky eto amin'ny FJKM isotro fitiavan'izao. Izany koa no entinay miarahaba anareo fiangonana sy hanonanay ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ho aminareo tsirairay avy. Toy izao manaraka izao ny tsiahy fohy momba ny taky teto isotro fitiavana. Tamin'ny fiandohan'ny taona 2014 dia naharay taratasy avy amin'ny taky nasionaly ny fiangonana teto isotro fitiavana. Ny tanjona dia mba ahafahana mitory filazantsara amin'ireo ankizy eny an-dalambe ka ahatonga azy ireo mpianatry Jesosy. Nisy fiofanana andrena tompon'andraikitra teto amin'ny fiangonana tamin'izany. Nanangona ireo ankizy teny an-dalambe tety amin'ny manodidina izy ireo ka nahazo ankizy 50 teo eo. Nisy ny fikambanana Samaritan Spurs nanolotra ilay fanomezana atao hoe boaty kiraro. Izany dia avy amin'ny ankizy maro avy any ivelany
resy lahatra amin'ny filazantsarani Jesosy Kristy izy ireo ka nahafoy maimaim-poana ho any ankizy aty amin'ny tany mahantra. Nandray anjara betabe tamin'izany fitoriana amin'ny filazantsara tamin'ireo ankizy ireo sy ny fianakaviany ny AFF. Mahagaga ny asan'Andriamanitra fa raha ny ankizy no kendrena dia nanjary voakasika ihany koa ny ray aman-dreny. Vokatra izany dia ankizy 530 no natao batisa tamin'ny 5 Desambra 2024 noho ny faharesen-dahatra ny ray aman-dreny. Isaorana Jesosy fa fianakaviana maro teto isotro fitiavana no niahy ireo zaza ireo tamin'izany batisa izany. Nanjary nianatra sekoly alahady ireo ankizy ary nisy koa ireo nanao sekoly alahady ton'olon-dehibe. Nampianarina namaky teny sy nanoratra ihany koa izy ireo. Nisy ny roso tamin'ny fisoratana sy ny fanamasinam-panambadiana teto amin'ny fiangonana. Nanomboka ny taona 2024 dia nampijirina nianatra ireo ankizy izay nazoto. Mba hisiany fitohizan'ny fitaizana ara-panahy dia ao amin'ny institution Martelve izy ireo no mianatra. 13 ny isan'ny ankizy taky andiany voalohany amin'izao ka ny 10 amin'ireo dia ianareo mpanohana eto isotro fitiavana no miantoka amin'ny fianarana. Isaorana ny tompo fa misy ankizy tena mahay amin'izy ireo. Mpanompon'Andriamanitra maro no efa nifarimbona tamin'ny fitaizanan'ireo ankizy tamin'ny fampianarana soratra masina, soutien pédagogique, éducation civique. Misitraka ny fitsaboana ao amin'ny dispensaire ireo ankizy taky ireo ary mahazo varo an Jesosy ihany koa. Niditra Dorcas ireo reny taky ka maro ny tombontsoa azon'izy ireo tamin'izany. Mitohy hatrany ny fitaizana ara-panahy sy ara-piainana andavanandro ireo fianakavian'ireo hatramin'izao. Ny volana Oktobra 2024 dia teraka ny taky andiany faharoa teto isotro fitiavana. Fianakaviana mipetraka ao amin'ny ankany fialofana ex-madikapy ao isotro izy ireo. Ny volana Mey 2024 dia ankizy, tanora, lehibe 30 no natao batisa teto am-piangonana. Fianakaviana 400 izy ireo ny tena tonga mivavaka isaky ny alahady eto isotro fitiavana. Mahazo varo an Jesosy ireo ankizy ireo. Etona dia isaorana EBDB, ny mpitandrina, ny AFF sy ireo mpanompon'Andriamanitra maro izay mifarimbona amin'ny fitaizana ireo madiniky ny tompo ireo. Isaorana ihany koa ny fiangonana, indrindra ireo mpanohana ny taky hatramin'izay. Raha sitrakareo dia mba mangataka anareo mpanohana taky rehetra izay mba hitsangana eny an-toerana ho voninahitr'Andriamanitra. Misaotra indrindra tompoko. Mbola mangataka ny fanohana anareo hatrany anefa izahay sady mampirisika ireo izay mbola te hanohana ihany koa. Eo ny saram-pianarana isam-bolana, eo ihany koa ny saram-pisoratana anarana sy ny fitaovam-pianarana izay aloha isaky ny taom-pianarana vaovao. Azonareo atao ny manolotra izany ao amin'ny sekretera amin'ny andavanandro na ao amin'ny voameran'ny vola rehefa alahady. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deuteronomia 5:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny tany tsy ilaozan'ny olona malahelo, koa izany no andidiko anareo hoe sokafo tsara amin'ny raha lainao ny tananao dia amin'ny malahelo sy mahantra eo amin'ny taninao. Ho an'Andriamanitra irery no voninahitra. Amen. Ankehitriny dia isy ankizy taky iray hanao fijoroana vavolombelona. Ohabolana toko voalohany 17 ny fatahorana an Jehovah ny fandoham-pahalalana. Ampiasao amin'ny fatahorana an Jehovah ny anananao rehetra. Tahina no anarako 10 taona tokoa izay nitazaina tato amin'ny taky. Maro ny zava-niseho tao amin'ny fiainako tamin'izany.
tamin'ny voalohany dia mbola anisan'ireo ankizy nitazaina ara-panafotsiny aho. Tena hoe miasa tokoa Andriamanitra. Fotoana vitsy tao aorianany nahatongavako taky dia nisy fianarana isan-kasabotsy tao. Ireo ray aman-dreny rehetra tsy mahay manohatra na mamaky teny, olona efa mahery ny 20 taona avokoa ny anatra tao, fa izaho rero ny kely. Nisy fotoana moa dia nanao fitsapampahaizana kely mpanabe anay tao amin'izao, ka izaho nahazo ny lalana ambony indrindra. Fianarana teo amin'ny 3 volana teo eo ihany dia tapitra. Somary kivy kely aho satria mba efa nisokatra kely ny saiko, nefa tapaka ilay fianarana. Tamin'ny 2014 izaho niditra an-dakilasy voalohany, classe de 11e aho tamin'izay. Na dia efa somary bebe taonako kely ihany saingy tsy nampihemitra izany. Tsara be foana ny fanadinana ataoko ka nahazo lalana première foana aho. Ny ankizy mpiara-mianatra moa dia mahasamy manontany mihitsy hoe inona no tena mampahay be. Teo aloha dia tsy haiko na koa tsy takatry ny saiko akoho izay havaliko izany. Ny olona miteny hoe araka amin'ilay zaho efa bebe taona mahatonga ohatr'izany. Tsapako nefa taty aoriana fa Jesosy tompon'ny zavatra rehetra ary manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra, na ny fahaizana, ny fahalalana, ny fahendrena izay anana ny tsirairay dia hainy alaina rehefa tsy ampiasaina amin'ny fahatahorana azy. Manomboka izao classe de 6e no tena natolotro an'Andriamanitra amin'ny fiainako, ny fianarako ary ny fahaizana izay nomeny ahy. Hatreto aloha dia fahombiazana foana voaraiko tamin'i Jesosy. Ampiasao araka izany koa fa te-hitonanareo tanora rehetra, ankizy, amin'ny zavatra rehetra izay anananareo, dia manana fatahorana an'Andriamanitra, fatahorana an' Jesosy, fa tsy mandeha ny zavatra iray raha tsy ampiasaina amin'ny fatahorana azy, dia antsoy foana izy amin'ny zavatra rehetra izay atao. Tsara Jesosy, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana ny amin'ity fiangonana ity ampiasaina hitory filazantsara, hitory ny tenin'ny fiainana, dia le teny manova fiainana ety an-tany, ary le teny azo namiditra any an-danitra. Misaotra any amin'ilay fitsoroana vavolombelona teo première c'est le hoe Andriamanitra manova fiainana ary manao atsika lohany fa tsy raha. Eny ary amarana zao fankalazana zao sika iroso amin'ny fandraisana fanekena isika ry havana. Indrome taona le fanekena ataon'ny ray aman-dreny eto anatreny azy fijaliana, ary fanekena ataon'ireo zanantsika ao amin'ny taky. Ndao tompo. Io nareo dia manatrika ny azy fijaliana nareo manao le fanekena amma ray aman-dreny tompoko. Ndao Nohy Jesosy Kristy mahatoay teo amin'ny azy fijaliana ka vao ambotera toetsaratsy rehetra taloha noho ny fitazaina sy ny fampianara-rehetra ny menahy tao amin'ny taky nandritra izay 10 taona izay, noho ny fikelezana aina nasehon'ny rezoy sy ny fanohana ny taky ary ny fiangonana izay nitaza olombanina sy tafita, ny fanohizana ireo fitazaina ka atsatsara ny tanjona kendren'ny fiangonana aminy, ny fanehoko fa tsy verimaina ny fitazaina rehetra natao tamiko nandritra izay 10 taona izay. Izao dia manaiko fa azoty hivavaka sy hamaky baiboly isanandro, anohy anao anaraka trano tsy hanapatapaka ny fianarana sekoly alahady, hamonjy ireo selitra fitazaim-panahafa araka izay tsatsara. Modely amin'ny fitondran-tena ka ho vavolombelon'i Jesosy Kristy amin'ny fitondran-tena tsara.
Hitory filazantsely raminamako mba ho voavonjiko izy ireo. Anaiko ny fandaminam-piangonana sy hanaja ireo zoky. Hitondram-bavaka hatrany ireo mpanohana. Ny herin'i Jesosy mampiay hanatanteraka ireo. Amen. Tahiny tomponareo. Fanekena noho i Jesosy Kristy maty ho teo amin'ny hazo fijaliana ka voaomby teo ireo toetra ratsy rehetra taloha no fitaizana sy ny fampianarana rehetra nomena tao amin'ny taky nandritran'izay 10 taona izay no fikelezana ainana seon'ireo zoky sy ny mpanohana ny taky ary ny fiangonana izay nitaza tonga olombala sy tafita ho fanohizana ireo fitaizana ireo ka tratrarana ny tanjona kendren'ny fiangonana amiko. Ho fanehoako fa tsy verimaina ny fitaizana rehetra natao tamiko hatrizay 10 taona izay. Izao dia manaiky zoto hivavaka sy hamaky baiboly isan'andro hanohana tapaka amin'ny fianarana sekoly lahady hamonjy ireo sehatra fitaizana mpanahafa modely amin'ny fitondrantena ka ho vavolombelon'i Jesosy Kristy amin'ny fitondrantena tsara. Hitony ny filazany tsara amin'ny namako mba ho voavonjiko izy ireo. Anaiko ny fandaminam-piangonana sy hanaja ireo zoky. Hitondram-bavaka hatrany ireo mpanohana anay hoe sy anatra tsara mba azonao ty ambonana tsy hanao sipa alohan'ny fahazahoako. Ny herin'i Jesosy Kristy ny ankinako hanampy ahy tanteraka ireo. Amen. Tahiny tompo ianareo afaka mamonjy toerana ianareo. Fahavakisika ry alana. Misaotra ray malalo ny amin'izao fotoana volamena iainanay izao. Raha mankalaza anao zay no ny fahasoavanao aminay amin'ny fiangonanao ka mankalaza ny 10 taonany a ny taky. Misaotra ny amin'izay nampiasanao an'ity fiangonana ity ho amin'ny fitorianany filazantsara. Misaotra manokana ny amin'ny taky tompo malalo ary dia misaotra ny amin'ny nanirahanao anay aka ny reto mpanomponao reto tany amin'ny aty lavaka izay nisy azy ary mahatsiaro ihany koa izay fiangonana ny amin'ny aty lavaka izay nakanao anay mahatsiaro ny fiainanay zahay. Mankasitraka anao zay tompo malalo fa fahasoavana no anton'izany ary ianao tompo malalo izay nanomboka asa tsara tao amin'reto mpanomponao reto ny mbola hitalaonay sy adinay varotra hoe tanterao zany asana tompoko zany ary oka izay rehetra tokoa no samy tafititra any an-danitra no ny fahasoavanao mpamonjy eo. Misaotra ny amin'ny reto mpanomponao reto ny amin'ny fanekeny natao teto anatrehan'ny azo fijaliana tompo malalo. Olombelona ihany ireo hitanao izay mety fahalemena fa hitanao le fo mini manolo teny ary manao fanekena aminao dia ny fahasoavanao hiasao aminy hatanteraka an'izany fanekena zany ho voninahitra ao ny fiainany ary ho fahasambarany mpamonjy eo. Zao vavaka izao dia atao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Famaranana an'izao fankalazana izao dia hanao hira ireo fianakaviana taky. Amavana,
marana an'izao fotoana izao sika ry havana mitsangana fiangonana ataontsika nira voalahatra. Tanteraka aminaroany ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitay anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Mipetraka ny fiangonana fa afaka mangintsika mbola misaotra an'Andriamanitra ry havanao ny hatsarany. Ho an'Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra